Raha toka elaela zay tsy nahinona azy dia nitondra ny fomba fijeriny makasika ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena Andriamatoa I Sylvain Rabetsaroana izay mijoro mpanohitra amin'ny fitondrana misy ankehitriny. Nasiany teny moa zany ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana izay mafapana tokoa amin'izao fotoana izao, eo ihany koa ny makasika ny fahaleovan-tena ny fitsarana. Fantatsika moa zany amin'izao fotoana izao fa be dia be ny olona mandrady amin'ny firenena. Hitantsika amin'ny gazety, mbola teneniko fa tsisy firenena mandroso anatin'ny fatahorana izany amin'ny resaka insécurité, le justice populaire io zany tena manahirana be amin'izao fotoana izao. Tsy lazaina intsony koa ny tendrana mafana amin'ny resaka olona nanodina volam-pandrakana, mialokalokalotaly. Raha tsy manao an'izany ingy izy afaka manatsika ny fitsarana dia afaka raha ohatra hoe fa tokony alefa hatramin'ny farany izany ndray misy olona be dia be ny olona mpanao-kolokolo amin'izao fotoana izao zany tena ohatran'ny sanatrian'izany. Tsy teny hoe tany tsy fandrakana fa tokony atao endran-kendrana kokoa le mba ilaminan'ny sain'ny vahoaka milamina saina zany. Tokony haravina daholo reny dia milamina ny vahoaka. Vahoaka nge mitady ny marina andrarany ndraiky se zany dia miteny zava-misy izay koa tsy tsara. Mampilaza ny mpitondra mba misy zavatra ohatran'izao tinge firenena ombonana fa tsisy tompony dia raha misy zavatra izay no tena ilaina mpanohitra nge fa raha manoto ohatra fatany fotsiny ka hoe anakorotana sa tsisy manimba zavatra zany fa le vahoaka malagasy mijaly amin'izao fotoana izao dia le olona manohitra miteny hoe misy an'izao miakatra ny vidin-dara 3,000 izy 4,000 ary any ambany volo any fa vao avy tany za vidiny solika ny tena pirenena izy efa $200 zao baril mimidina dia eto Madagasikara miakatra misy olona manara-maso an'izany fa misy olona mitantana an'izany fa